Araka efa nambara tamintsika teny am-piandohan'ny fampahalalam-baovao dia iverenantsika ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana manaraka eto. Tao anatin'ny 3 volana izay dia nanjaka indray ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy ny fanafiana amin'ny tapidina, nisy ihany koa ny famonoan'olona teto andrenivohitra. Manoloana azy indrindra dia misy ny fanazavana izay entin'ny polisy avy eo nivon'ny sampana miady amin'ny eloka bevava etsy Anosy. Somary nirongatra ny asanjolahy miendrika von'olona sy fanafiana amin'ny tapidina tao anatin'ny 3 volana farany araka ny tatitra nomen'ny commissaire Rakotondrasoa Jean de Mata lehibe ny foibe misahana ny eloka bevava na skagka nandritra ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety tetsy Anosy. Ho an'Antananarivo manokana dia tranga misa 5 no nitany sain'ny polisy mikasika ny von'olona sy ny fanafiana amin'ny tapidina tao anatin'ny 2 volana. Natratra amin'ny 30 kosa ny tranga mikasika ny fanafiana amin'ny tapidina manerina Anosy tao anatin'ny 3 volana. Raha iverenina tsotsotra zany ny amin'ny resaka takany armée raha ny statistika voarainay teto dia 730 no tranga zany an'izay fanafiana amin'ny tapidina zay tao anatin'ny 3 volana. Ny raha traité tamin'io dia 720 ny olona nahiditra ponja lehilahy ary 10 ny vehivavy nazo fahafahana vonjomaika. Mandritra an'izay ny fifandonana tamin'ny tany filaminana zay zay hitatsika androany zay niseho tena kady vato reny koa zany dia tao anatin'izay 3 volana zay 7 zany ny jiolahlavo teto Antananarivo renivohitra tamin'izay fifandonana tamin'ny tany filaminana zay. Maro kosa ireo fitaovam-piadinana tratra isan'izany reto nampiasain'ny jolahy tetsakady vato toy ny pistolet automatique Mac 50 sy basy vita gasy ray. Fitaovam-piadinana maro samihafa ihany koa no voasambotra tao anatin'izay vanim-potoana zay toy ny Makarov 9 mm ray, revolver 9 mm ray, Kalaknikov ray, bala misy 220 ampiasaina amin'ny Kalaknikov, misy 730 kosa raha 9 mm, valy kosa ho an'ny pistolet 765 mm. Ny fakanakeriny kosa na dia tsy misy aza ny fitoriana amin'ny vatana ho an'ireo fianakaviana manana ny nalaina-keriny dia 3 ny trangatsikaritra ka 2 na hitambokany. Ray tao Antsirabe, olona 5 ny voasambotra tao anatin'izany nahiditra ponja avokoa izy ireo. Tranga iray ihany koa na hitambokany teto Antananarivo ka olona 3 ny voasambotra tamin'izany, vehivavy ny ray amin'izany noho ny firaisana tsokombakomba.